Fifaliana ho anay mandrakariva ry havana ny miarabanao ato anatin'izao fandaharana izao. Fandaharana izay tsy nahitondrana fampaherezana ho anao. Indrindra ianao izay mety hoe mandalo fotoana sarotra, mandalo fisedrana, mandalo fitsapana ihany koa. Ka te-hiteny aho hoe mahereza, mahatanjah, mahareta kely satria tsy afaka hita ilay ho avy tsara no man'Andriamanitra ho anao ianao raha tsy manana fiaretana kely fotsiny. Finoana sy fahavitriana mba hahafahanao mandroso hatrany. Ninona mety ho vesatra izany ady sarotra izay mandalo eo amin'ny fiainanao izany. Ary tiako ny laza aminao hoe izao fiaonantsika eto izao dia tsy avelantsika andalo fotsiny. Fahatsapantsika hatrany fa manana Andriamanitra isika. Andriamanitra izay mihevitra ny momba azy ianao. Ndao ary hiaraka ny omby mbavaka isika. Misaotra Tompo noho ny zavatra rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay. Na ny fitantanana sy ny fiarovana eo amin'ny fiainanay, na ny fiahinao manokana ny fiainanay, fa lehibe tokoa ny famindraponao. Ary izany no tsy nahalany ritra anay, ary dia marina tokoa fa tsy mitsahatra ny miantra anay ianao. Ankehitriny ary dia mbola havaozina indray izany. Lehibe tokoa Tompo ny fahamarinanao. Misaotra sy mankasitraka ihany koa noho ny faharimponao aminay, fa na tsy mendrika sy tanteraka ary izahay amin'ny fanarahana sy ny fankatoavana ditinao, dia mbola manatsotra ny tananao ianao. Mandray anay ianao araka ny haben'ny fahasoavanao. Misaotra fa tsy misy toanao. Dia deraina sy ankalazaina ny anaranao Tompo. Ary indro izahay manavao indray ny fanoloran-tenanay. Koa meteza Tompo, hitoetra ty anatinay amin'ny alalan'ny fananao masina, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Azalahy ny andro manahy satria eo ambany fifehezan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Raha izany lohateny kely izany no entina hisarihana ny sainao. Eny rehefa miresaka tsika hoe fanahiana dia azonao sary an-tsaina avy hatrany angamba ny voalazan'ny Matteo 9:5-20 izay miresaka ny amin'ny fanomezana toky nomen'i Jesosy. Zao mantsy ny voalaza hoe ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'izay ainareo dia izay hoaninareo, izay sotroinareo na amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va, ary ny tena mihoatra noho ny fitafiana. Ny anton'io tenin'Andriamanitra io toky sy andinina io dia hoe hitan'i Jesosy loatra ny fanahintsika tsirairay avy ny amin'ny fiainana andavanandro. Hitantsika hoe la ny andro manahy amin'ny zavatra ilaintsika eo amin'ny fiainana andavanandro. Kanefa raha hitantsika ao anatin'izany hoe fandaninandro sy fiasan-tsaina izany dia izao fantary fa ny fanahiana dia tsy mitondra vahaolana mihitsy. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany ary no milaza an'izany. Jerentsika eo Matteo 9:7 hoe ariza aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza. Ny fanahiana dia tsy mitondra fanampiana. Fa inona ny zavatra hoentin'izany ho antsika izay efa tao anatin'izany fanahiana izany? Mitondra alahelo izany. Mitondra kidim-piainana izany satria arakaraky ny anahiana no mitondra tahotra eo amin'ny fiainana. Rehefa matahotra ianao dia mitebiteby ianao, dia manao palpitation ianao. Tsy hoe rehefa manahy ianao dia lasa misy vahaolana ho azy mitranga, lasa misy fahagagana ho azy miseho eo. Lasa hoe rehefa manahy ianao dia mivao azy ny olana ara-bola, mivao azy ny olana ara-kasa, mivao azy ny olana eo anivon'ny tribunal, ny fikarakarana ny taratasina tany sy ny maro hafa. Tsy ho voatanisa ihany koa. Fa hoy isika hoe tahotra no ateraka ireo. Ary ao amin'ny bokin'ny Matteo 5 ihany Jesosy
dia misarika ny saina ho amin'ireo voromanidina. Ny voromanidina izay tsy manana fanahinana kely akory azy, indraindray mety ohatry ny efa mahazatra antsika ny mahita vorona maniditsidina eny rehetrarehetra eny, ary tsika indray ary ny sanatria no mifofony ainy izy ireny. Fa niraisin'Andriamanitra ohatra izy ireny hoe tsy manana fanahinana dia kely akory azy ny amin'izay ho azy, tsy mamafy izy na mijinja kanefa ny ray dia maninona mamelona azy isan'andro isan'andro. Mihoatra lavitra noho izany ihany koa mihoatra lavitra noho izany ihany koa ianao, ary tsy ny voromanidina ihany no raisin'Andriamanitra ohatra, fa eo ihany koa ny voninkazo. Lazainy fa na Solomona teo amin'ny voninahiny aza tsy nitafy tsara tahaka an'ireny voninkazo ireny, maiky fa isika izay malalany. Malala an'Andriamanitra ne ianao ary fantatsika ny hevitra izany hoe malala izany, fa mitady mihevitra izay ahasoany malala antsika isika dia tahaka an'izany ihany koa Andriamanitra. Mitady mihevitra izay ahasoanao. Io fanahiny io dia tsy mitondra ninninina eo amin'ny fiainantsika, fa zao kosa nanome vahaolana Jesosy ao amin'ny bokin'ny Matthieu antoko 9:7 manao hoe fakatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo izany rehetra izany. Ny vahaolana ao ambadiky ny fanahina dia ny fikatsahantsika ny lanitra. Katsao ny lanitra izay amprisian'Andriamanitra mba ho vahaolana ao antsika manoloana ny fanahina. Andeha haka ohatra anankiray isika. Ny amin'ilay vehivavy na raha 12 taona, kristiana rehetra angamba dia mahafantatra an'io tantara io avokoa. Kanefa raha toa ka averintsika izy ankehitriny dia ahafahantsika maka saritsaina hoe aiza ny vahaolana manoloana ny fanahina, satria ohatra anankiray azo tsapahitanana ity vehivavy ity. Lany voly izy tamin'ny fanatonana dokotera, lany voly izy tamin'ny fanaovana ny analizy, raha ohatra ka hoe izay no ilazana azy amin'izao androntsika izao. Nanao ny ekografia, nanao ny zavatra rehetra mba hahafahana mitily ny soritra aretina. Kanefa ny zavatra misy dia izao, sitran'izy. Ary ohatrantsika ihany koa rehefa tsy sitrana dia lasa feno fanahina. Ho faty ave, inona ny hafarako? So sanatria efa ho mamiadana izao mahazo azao. Ary tamin'ny androany raha nisy renim-pianakaviana anankiray tafaresaka tamiko, dia ohatran'ny te hatoro lavo izany dia lasa nieritreritra hoe ary sao dia mba voan'ny diabeta ary aty, na ihany koa sao dia lasa niakatra ary ny tensionako. Izany ny zavatra misy fanahina mitranga eo amin'ny fiainantsika rehefa ao anatin'ny aretina isika. Kanefa zao tsy renim-pianakaviana ity, rehefa nandreny amin'i Jesosy izy dia izao nanapa-kevitra izy ny hitsangana, tsy hijanona ao anatin'io fanahina io, fa nitady an'i Jesosy izy ary santeny hoe na dia ny lambany fotsiny aza no voakasiko dia ho sitrana. Ny aina tao anatin'ny fanahina sy ny aretina izy, ny aina tao anatin'ny tahotra izy, ary nalahelo mihitsy izy tamin'ny farany, fa dia nieritreritra hoe izaho angamba no anjara ho ahy. Saingy izao rehefa naheno mikasika an'i Jesosy izy, ilay mihevitra ny momba azy, ilay mpanasitrana azy, dia nanapa-kevitra izy ka nitsangana nanantona an'i Jesosy. Izany nahatongava ny fanasitranana teo aminy. Aza lany andro amin'ny fanahina ianao, aza lany andro amin'ny tahotra ianao. Filipiana 4:4 dia manao hoe aza manana inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Aza manahy na amin'inona na amin'inona. Inona ny zavatra mety mampanahynao amin'izao fotoana izao? Ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe aza manahy na amin'inona na amin'inona. Fa nitoro-hevitra nataony inona izy teo? Andao hivavaka isika. Ary mbola mitohizana hoe ny fivavahana sy ny fifonana, andao hifona amin'Andriamanitra isika. Mbola nolazainy fa hoe ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo. Andao hisaotra an'Andriamanitra isika. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny tsara ihany no raisitsika amin'Andriamanitra, fa ny ratsy ihany koa. Ary mahaiza misaotra amin'ny zavatra rehetra, satria Andriamanitra ilay mahalala ny hevitra heverana antsika dia maniry ny hitondra fiadanana eo amin'ny fiainantsika. Tsy tiany ianao hitebiteby, tsy tiany ianao hatahotra,
tsy tiany ianao alahelo fa tiany ianao anana fiadana botanteraka. Manasanao andao hiaraka hivavaka isika. Ta io zay tompo ka aoka ho mamy aminay izany teninao izany. Mangataka aminao zahay arovo ny fonay ary ny sainay ho lavitry ny ahiahy, tsy hamolovolo alahelo ny fonay na hitsetsetra fangahihazana. Arovo koa ny ainay, tsy njovo ny fiainanay ka ampianaro atoky anao izahay. Ny anaranao Jesosy tsy anay eo, ilay mihevitra ny momba anay no entinay manonona sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Mankasitraka anao hatrany izahay niaraka taminay teto nandritra an'izay fotoana vitsivitsy izay. Raha isaraka eto isika maniry mba tsy tahaka ny fotoana vao nandraisanao ny fandahana teo no isarahantsika eto ankehitriny. Fa tsapa fiadanana ianao. Ilay Andriamanitra tompony fiadanana no hikasika ny fonao ka hiaina tanteraka ao anatin'ny fifaliana sy ny fiadanana ianao. Iorina ao anatin'ny teny fikasan'Andriamanitra satria izy no efa mahalala ny hevitra hieverana anao. Apetraku amina ni tebi sana ni tau tawabu tiai tanturi ni manu didi la yeti manezi jaya Mamela trafandika manutika sarasi uwawambuni Jehovara fanyana mutia enu mifeku mifibabaku Sakaza quindisi faciliti sumi ti si affazianao no azu quanzuina raura tuja ti mi si sakaza tiku atakanu quana Ukalula wapu hata wakira Tunyalivuru malala Ini yaunu nisina Hitadi twerana Anyane vitra Fatsima ulunga fakuri Nunana ratsi na melia Farayizani nyareta kuyani faninama kwa kaki Jehovara fanyana mu
miankivuaninao eyanginao satria ianao no manitsy ny fiainako ety ka namangidy tsy tanty ny fanendehanay volonao ny hiafy sy andefitra fianao lery